Izay ny lalao baolina kitra fa ivadika eo amin'ny taranja baolina lavalava isika notanterahana io tolakandro io lalao manasa-dalana izay fiadiana ny tompon'ny amboarana Nalamanga fantatra ary taorian'izany lalao izany fa dia tafita amin'ny lalao famaranana ny Savoniry Tropical sy ny FTM Manjakaray. Tafita amin'ny lalao famaranana ny fiadiana ny amboarana Nalamanga ny FTM Manjakaray sy ny Savoniry Tropical. Taorian'ny ny lalao manasa-dalana izay notanterahana io tolakandro io teny amin'ny kianja Makendo Tapenaka. Teo amin'ny lalao manasa-dalana voalohany dia resin'ny Savoniry Tropical tamin'ny Mokafo 4-13 misy Mino Madarel. Niady ny lalao hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Teo amin'ny fizaram-potoana voalohany dia ny Besetroka no nitarika anisa teny amin'ny Silaitra be 4-3. Tao anatin'ny 10 minitra tsy ifaranan'ny fidirana voalohany dia mpilalao roa avy eo amin'ny Semino no nahazo karatra mavo. Tsy ampy anisa teny ambony kianja zareo Semino izay ny lalao 13. Teo amin'ny fidirana faharoa dia ain'ny Savoniry Tropical nanaroatra izay tsy fahampian'ny Besetroka izay teny ambony kianja ka nahatsara ôzy iray sy nahatonga baolina nentanana iray izy ireo ka nitoky 2-20. Tao anatin'izay dia nitarika tamin'ny isa 2-20 no enina ny Savoniry Tropical. Anindry mafy ny Besetroka ka nahatonga baolina nentanana ihany koa izay voatsara 13 no 2-20 ny isa teny amin'ny Silaitra be nitray tarika indray ny Besetroka. Tany amin'ny 3 minitra tsy iravana nefa dia natafiditra dropsa iray ny Savoniry Tropical ka nalasa ny isa no 4-20. 4-20 no 13 ny isa teo nitarika ny Savoniry Tropical izay tsy miova intsony io ka nitondra ny Savoniry Tropical ho any amin'ny famaranana. Nampimenimenina ny mpilalao ny Besetroka teto ny fitantanan'ny mpitsara voany ity lalao ity. Teo amin'ny lalao manasa-dalana faharoa kosa dia nomitsaniny ny FTM Manjakaray ny 15 family. Resin'ny Manjakaray tamin'ny isa 9-13 teto ny ekipan'ny 15 family avy etsy Andavamamba. Noporofon'ny Dakar teto ny alarana voalohany azy eto Madagasikara. Anohatra ihany ny 15 family saingy nanatombo tamin'ny lafin'ny tanjaka sy ny teknika ny ekipan'ny